mbola tao anatin'ny fandarana confession no misy atsika amin'izao fotoana izao araky ny fahitatsika dia ny général Ramakavelo Désiré Philippe no vahintsika atao anatin'ny fandarana eto ampendohany tena vetindresaka dia manolotra fankasitrahanao anao sady zay nanaiky ny zarany tontolo andronao niaraka taminay nampafarazanay indreo andavanandrom-piainanao dia makasitraka ihany koa amin'ny fiara-miasa tompoko raha malala moa général Ramakavelo zany fa sady ama-généraly azy no hita eo amin'ny sehatry ny politika ihany koa izy mpandalina amin'ny resaka ara-tantara ihany koa ny lehilahy mbola fantaritsika ihany koa fa rehefa avy eo hoe aika izy ty ihany koa dia poeta anisan'ny fatadaza ihany koa amin'ny sehatra zay asa solatra zay fa itoto kely amin'ny mampahitataranao mon général amin'ny mampahitataranao dia mba ahoana ny fahitanao ny zavatra niseho tao anatin'izay 45 taona nazahoantsika fahaleovan-tena izay raha ara-tantara no jerena. Voalohany indrindra aloha dia maneho fankasitrahana anareo amin'ny Kolo TV, maneho fankasitrahana ny tompona andraikitra amin'ny programma ary maneho fankasitrahana ny olona izay anaraka ny fandarana izay novokarinareo fa zava-dehibe loatra le izy. Raha mikasika ny hoe ny tena moa mpandalina tantara raha manao jeritotika n'izany hoe 45 taona ny verena ny fahaleovan-tena dia ny azo lazaina ampahatsorana tsy ampisalatsalana ary tsy hoe itenenana ratsy nizaniza mihitsy tena koa tanatin'izany na izany na tsy zany dia ataoko hoe mandroso midina tahaka ny ranontsika. Ny antony tenenako hoe mandroso midina tahaka ny ranontsika dia tsaroako tsara fonivoniverina ny fahaleovan-tena raha ohatra nanao fianarana tany ampitan-dranomasina ny tenako efa nisy fotoana zay nandray karama. Ny karama nyraisinay dia avo roeny amin'ny karama raisy ny vazaha izay mitovy laharam-boninahitra aminay avo roeny. Faharoa tamin'izany fotoana zany rehefa niverina teto tanindrazana ako dia efa nanambady samy mpiasa-panjakana izay mivady afaka nividy fiara vaovao tamin'izany fotoana zany rehefa teny hoe ny ihany koa dia nandroso ny fotoana dia tamin'izany fotoana zany mbola kapiteny dia efa afaka nanorona trano zay mivady alefisary nieritreeritra amin'izany hoe fahalala mividy tamin'izany fotoana zany tamin'ny république voalohany zany fa rehefa avy eo amin'izay dia io iarahantsika mahita io raha voroeny izy zany amin'ny république voalohany ny vola malagasy amin'ny vola frantsay zao tsika ny vola frantsay na ny euro 3,000 eny alaivo tsara amin'izany ny fitontonga ny fifarim-piainana sy ny fahalala mividy ny malagasy zay zany eo fotsiny no andrefesantsika azy tsy mila miresaka be fa dia zay no ahitana azy. Ie, mifamatitra amin'izay ara-tantara izay ihany rehefa tonga ny fahatserovana ny nafatesan'ny colonel Ratsimandrava dia tsy afaka misaraka aminao zahay mpanao gazety miasa amin'ny anao manjero satria ianao dia anisany akaiky ny colonel Richard Ratsimandrava tokoa tao anatin'ny kabinety amin'izany fotoana izany. Nisy déclaration izay nataony Andriamatofiloha moa zany dia jeratsiraka farany teo hoe i Gilles Andriamahazo no manana mobile ahafahana namono an'i Ratsimandrava. Ianao no anisany akaiky ihany koa mba azonao tantaraina aminay tokoa ve ny zavatra niseho? Ia, za aloha tamin'iny marina fa tale kabinetra miaramila tena akaiky ny colonel Ratsimandrava na dia mbola tsy hoe filoham-pirenena tsy izy dia efa nifandray akaiky mihitsy satria izy ministry ny aty tany za filohan'ny birao faharoa tany amin'ny état-major fiarovana malagasy dia nifandray tsara mihitsy zany zay izy ary anisany zay fifandraisanay akaiky zay fiaraha-miasa akaiky zay ny hoe raha vao tonga hoe ho filoham-pirenena izy dia avy hatrany dia zahako ny olona voalohany nangatahany ho talehan'ny kabinetra miaramilana lafiny anankiray zay marina tokoa fa nisy ny fanambarana za koa dia nanao fanambarana mihitsy hoe tsy marina afaka mitena hoe tsy marina zany tsy marina zany satria zao hoe raha ohatra ka ny général Ndemahazo nieritreritra ny hoe malahelo izy ny amin'ny général Ndemahazo nge raha ny tena marina tokony izy nitondren'ny président Philibert Ratsiranana teo amin'ny toerany général Ramanantsoa fa mahamaramila azy dia ozy hoe général Ramanantsoa mbola ambony laharam-boninahitra no izy dia tsy nanaiky izy lafiny anankiray zay. Faharoa tamin'izay tao amin'ny directoire militaire tena nisy mihitsy ny général Ndemahazo mihitsy no ny teny rehefa izy ny fifidianana hoe izy ary satria tsy olona 20 ny ray lahatra eny amin'ny 19 jona fa ndao nindry olona anankiray amintsika 20 ato mbola nanome afatrafatra anay izy reo manamboninahitra avy eto anivotany okitsika tsisy latsaka fa laon'ireo rahalahy avy any anindra tany zay nahatonga ny
capitaine de corvette Didier Ratsiraka sy ny commandant Soja ny latsaka fa ny sisa tsisy ny latsaka ahoana ny afahanao iteny fa hoe ny alahelo zay nahatonga ny hoe général Indriamahazo no namono ny colonel Ratsimandrava zavatra tsy azony saina eritreretana mihitsy ny zavatra any ary mahamenatra za tena miteny mahamenatra raha olona amin'ny toerana misy azy no miteniteny foana ohatra andreny zavatra eny tena koa miteniteny foana satria za dia tena olona akaiky any colonel Ratsimandrava araky ny ataontsika hoe ao amin'ny fitsarana raha vao misy zavatra tranga vaovao azo averina ny fitsarana za zany eto dia miteny raha mbola tazon'ny amiral Didier Ratsiraka ny zavatra nyteniny za amin'ny anarako manokana magnataka ny amerenana ny fitsarana ny projet colonel Ratsimandrava ataon'ny fitsarana satria misy zavatra vaovao hatramin'izay tsy mbola nisy nyteny izany anarany zany izy no miteny izany eny ary mitoy ihany ny resaresaka politika sy ny ara-tantara satria ao amin'ny tena tontolonao raha teo moa zany tany amin'ny taona fitopolo tany efa nahitananao teo amin'ny sehatra ara-politika ny CFAFI teo ihany koa ny KMF Knoe tany amin'ny taona 7 tany iresaka kely ny convention de panorama kely tsika satria tsy afaka mialo anatin'ny tantara ihany koa zany vao miteny hoe général Ramakavelo raha ny sisy ny resaka remantsy tamin'ireny dia hoe nidinao tao anatin'ny trano anankiray avokoa ny olona tamin'izany dia tsy namelanao raha tsy mamoaka solution nareo mahita vahaolana vao mahazo mivoaka eto raha ohatra ka tsy nahita solution le olona mety inona no ataonao mety nambananao basy ve sa nanahoana mba azonao tantaraina aminay ve le zavatra niseho tao amin'iny le izy zany maharamila ny tena aloha dia hoe alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra dia tsy maintsy efa mamakafaka manadiady mandalina miaraka amin'ireo mpiara-miasa akaiky ary tamin'izay fandaliana an'izay no nanapahana hevitra ireo mpiara-miasa akaiky hoe andeotsika hiantso ny mpanao gazety hanao fanambarana ina le fanambarana nataonay rehefa nidinika izay dia hoe zavatra tsotra fohy entitra dia hoe ianareo mpanao politika raiso ny andraikitrareo fa rehefa tsy handray nareo dia raisinay folo andany andraikitray fa ny vahoaka tsy ampijalenareo zay fotsiny le fanambarana vita teo dia nyrava marina fa mbola nantany mpanao gazety inona dikan'izany monsieur le ministre dio zay no izy zay fanambarana zay dia nisy mpanao politika niantso ako tamin'ny telefôna inona dikan'ireny zavatra nyteneninao reny monsieur le ministre dio raiso ny andraikitrareo rehefa ndraindrayrareo raisiko ny anay vita ateo ary zay nahatonga hoe mivory ao amin'ny panorama zareo rehefa mivory tao amin'ny panorama ary isorana Andiaramanatsoa zay tompon'ny hôtely tamin'izany hoe vonina izy ny andray zay ny anjara biriky hoetiny amin'izay zavatra lany rehetra dia izy ny andray andraiky tamin'izay zavatra dia hoe tsy mivoaka satria ny nangatahanay dia tsotra zay général Soja mihitsy no commandant Soja moa général Soja azafady no niaraka atao amin'ny Andiaramanatsoa izy mifankalala tsara Andiaramanatsoa ny angavany hoe oka mba atao amin'ny panorama ny fivirina zay ny ekeny akitsy ampitiavana rehefa atao dia ny zavatra nyresahana amin'izay zany dia hoe rehefa tonga zareo nivory ny mpanao politika tonga tao ny fiarahamonimpirenena tonga tao ny fiangonana dia zao ny nangata zao ny zavatra nylazaiko nareo mitady vahaolana tsy mivoaka ao nareo Andiaramanatsoa raha teo dia efa nanaiky fa na firy andro dia ao nareo matory ao nareo misahako izy miantoka an'izany tsy mivoaka ao nareo raha tsy mahita vahaolana zay zavatra nyteneniny za tsy niditra tao ny antony dia hoe tsy tiako hitsabatsabaka ao mihitsy ny maramila hoe nisy fa nieriterena etsetsetsetsetra tena zava-dehibe zany zavatra anisany ty moa karazany araky nylazainao hoe confession tadidiko tsara za zany taty avelany nisy fotoana ngiara zakabona nivoaka solotena avy any amin'ny amiral Didier Ratsiraka dia mifampiantso natson'ny président izy zavatra rehefa mifampiresaka zay mirahalahy dia nitenin'ny président dia hoe aza manaiky zay zavatra teneninao dia nresaka zay mirahalahy ny teny ny firenena ave zay fofatiko hoe mbo aza manaiky zay zany ny fampiresanay mirahalahy teto velany dia lasa niditra tany izy dia ireo tsara amin'izany zany fitiavan-tanindrazana mipetraka hoe nanamiebaiko zay olona tena akaiky azy Andriamatora Zakabona dia hoe ny firenena ave fofaty dia mbola hoe aza manaiky any ny teneniny zay zavatra nipetraka zany zay zavatra ndroandro 7 oktobra niditra tao reo olona reo 1 oktobra tamin'ny 12 vita ndikan'izany dia hoe tonga dia nahitana ny marimaritra ary ny tena nisorana an'Andriamanitra dia ity hoe nitazonina najaina ny lalam-pandroana satria ny président Piernaza dia nipetraka teo ny amiral olona voafidy-bahoaka izy nipetraka teo ny etaetam-bahoaka koa nefa tsy maintsy nomena fahafahapo dia ny amin'ny professeur Javelbert hitatana ny ataony hoe autorité de l'État ary ny tetezamita zay efa nipetraka tsy niravana ny premier ministre Razanamasy
zavatra tsy nahazo ny saina nieritreretina mihitsy zany hoe manaja ny constitution efa mamaly ny etaetam-bahoaka ary mametraka ny rafitra efa napetraka ny transition io rafitra napetraka io dia anomanana fividianana de tena vita tokoa ny fividianana satria raha vao zay ny antom-pisiny le tetezamita hoe anomana an'le fividianana vita ny fividianana professeur Zafy Albert nylany tsy nisy korontana tsy nisy tabataba tsy nisy hoe malagasy ny ady zay ny tena zava-dehibe ary tena io teneniko foana rehefa ny malagasy indrindra ny folo alin-dahy ny mandray andraikitra amin'ny mpiaro lalam-panorenana azy ny fanajana lalam-panorenana azy rehefa ny folo alin-dahy ny manaiky tena mijoro amin'ny sehitra sy ny hoe anjara andraikiny roa andro dia vita fa raha vao misy kosa hoe tsabahany any velany hatramin'izao tsika mbola mitady foana fampihavanam-pirenena mbola tita fa zavy zay somary ivadika petsikely satria confession moa ny fandaratsika anisan'ny fantaniana napetraky ny mary ihany koa tsisy ty dia ho ampitaiko aminao hoe inona tokoa mon général na tonga le déclic hoe andehanao miaramila satria fa raha nihita tamin'ny lalana ny fianarana nataonao fa nanao fianarana hafa ihany koa ianao inona le déclic kely hoe nampitododoanao andeha io anaraka ny lalana miaramila ty tena marina tamin'ny 7 nisy cyclone atao hoe cyclone Dani tena nahery be io betsy mitatatra io ohatra ny ranomasina ary zay nampakarana an'iny diginy mbola nianatra tao amin'ny sainte famille tamin'izany fotoan'izany tamin'ny efatra zay ny rava misy camion miaramila anankiroa sa anankitelo madaly dia miantso hoe andao apio zay hakany olona eny Andotapenaka misy efatra da zay tsy endran'le camion dao le tsy hiakatra dia lasa zay efadana anaraka tany dia hamonjy olona rehefa tonga teny dia miantso an'le olona hoe hiditra amin'ny camion le olona tsy mety mandeha raha tsy fampidirana koa ny kisoany sy ny akohany ko ny olombelona raha tsomby ao anatin'le camion ny kisoa sy ny anina ve nefa amin'ny fotoana io miakatra ny rano ary tsy fentrikafokafony ny toerana misy 67 hectare zany hoe raha tsy voatazo n'le namako anankiray zay ahako dia lasa ny rano zany hoe tsy hitafaty satria any ambanitsikafokafona ray aman-dreniko tsy mahalala mihitsy hoe za ty ny ka nanaraka maramila andeha hamonjy olona eny Andotapenaka fa ny fahitako an'izay zavatra ay anisan'ny zavatra nanahita mihitsy ary lafiny anankiray zay zavatra le hoe mamonjy olona fa faharoa efatra amin'ny rahalahy zay fito mianadahy zay zany fa rahalahy reo zoko telo ireo tsisy nanao fanompo-pirenena dia azoko antoka fa za fa rahalahy tsy maintsy andeha ko inona ny misakana inona ny misakana tsy ndeha tonga dia anao dia nisy fanadinana faninanana hiditra amin'ny sekoly manam-boninahitra ny Frantsa dia nanao ady afaka somatsara dia zay natonga tany zany fa tena mifanaraka tsara amin'le hoe mamonjy olona manampy olona manabe olona ary indrindra miaro ny firenena mazavy zay